Tsisika malagasy irery no tompony lamatra na ny tao hoy ny ministry ny Jonsy ny toe-karena manga tany Nosy Be telo volana fa tsy roa taona ny fahazondalana hitrandraka ny lamatra ny fanarahana tamin'ny orinasa japonais sambo miisa 10 kosa nefa no ampiasain'ireo mpandraraha ireo ary ao anatin'ny fifanarahana ny fampiasana fitana fa tsy arato. Manoloana ity jono lamatra ity isan'ny fifanarahana tsy mety raikitra eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara amin'izay tontolon'ny jono izay mitoetra nefa ny fifampiresahana eo aminy sy ny fanjakana efa saika nisy tamin'ny taona 2010 ny fifanarahana saingy foana indray araka ity famina mpanazavana manaraka ity. Trondro mpifindra-monina tsy mijanona eto Madagasikara mandava-taona ny lamatra na ny temps. Telo volana faran'ny era no fepotona ijanonana any amin'ny fahadra-masina malagasy. Arakaraka izay ihany koa ny fifanarahana iarahana amin'ireo mpandraharaha vahiny maniry ny hitrandraka ara-dalàna ny fahadra-masina aty amintsika hoy ny ministry ny Jonsy ny toe-karena manga Mahatante Bobert. Rehefa vita ilay sonian'ilay protocole izay ilay tompon'ilay sambo zany mandoa ilay antsoina hoe redevance. Rehefa avy mandoa an'ilay redevance izy dia zay tsika vao manome an'ilay antsoina hoe licence. De le licence no mametraka hoe firy volana no ampiasandry zareo an'ilay sambondry zareo aty amintsika aty. Non, tsy roa taona. Car le roa taona mantsy le diso le fieritreretan'olona azy. Lay accord no roa taona. Fa lay licence nangatandry zareo dia 3 volana fotsiny. Ao anatin'ny 3 volana satria azadino ilay lamatra dia ilay bande de temps dia tsy disponible 12 mois sur 12 aty Madagasikara. Ny aty Madagasikara dia ho andidina ny amin'ny 3 volana ka hatramin'ny 4 volana eo no disponible reo temps reo aty Madagasikara. Ny ao Seychelles kosa izy dia manomboka amin'ny 1 volana ka hatramin'ny 6 volana ny ao Seychelles. Hatramin'izay accord rehetrarehetra zay natao sy nisy teto Madagasikara mahakasika ny jono lamatra, iny accord iny no accord zay nahitany Madagasikara tombotsoa betsaka kokoa. Zay na tonga n'ilay fahasarotana n'ilay fifampiresahana satria intelo miantaona no ny fampiresaka. Saika tamin'ny taona lasa Japan Tuna no tokony efa nanjony taty Madagasikara. Fa noho ilay reforma zay nataontsika izay nampiakatra n'le redevance-tsika ho lasa 3 4 mihoatra ny redevance teo aloha dia tao anatin'ny fisalasalana ry zareo. Isan'ny nivohitra nandritra ny fanaovana tatitry ny asa vita teto Madagasikara tao anatin'ny 4 taona nataon'ny masivon'ny vondrona Europeana ny sehatry ny fifanarahana amin'ny jono izay tsy mbola misy fanavaozam-piara-miasa ankehitriny. Tsy ampy andresen-dahatra ny vondrona Europeana ny lamatra. On était très prêt à conclure début 2020. On était vraiment arrivé. Après, il y a eu, disons, toute une série de changements un peu de position, des requêtes du côté malgache un peu plus élevées, et aussi des comparaisons à d'autres pays qui ont une situation différente de pêche. Il y a des pays qui sont beaucoup plus proches de l'Union européenne, où il y a la pêche est faite sur toute une série de types de poissons, parce qu'ici c'est essentiellement le thon. Et donc voilà, les volumes en termes de pêche sont beaucoup plus grands, soit pour la proximité aux côtes européennes, par exemple Maroc, Mauritanie, etc., soit pour la qualité, le fait que la mer était poissonneuse là-bas, avec les courants et tout ça, et aussi que là on pêche un peu toutes sortes de choses, parce qu'ici, en effet, notre accord est fondamentalement sur le thon. Et donc là, il y a évidemment des limites. Et donc on ne peut pas non plus altérer complètement les critères et donner à Madagascar beaucoup plus de ce qui donne à parité des conditions à d'autres pays. Mitoetra ny fifampiresahana ahafahana mamoaka fifanarahanam-piara-miasa eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara araka ny voalazan'ity maso ivohy ity. Isan'ny nitarika ny fitarazoan'ny fifampiresahana eo amin'ny rontonta ny fifanarahanam-piara-miasa teo amin'ny fanjakana sy Japon raha ny vaovao.